Alakamisy 18 ny volana aprily taona 2024 tonga soa ato amin'ny fotoagnany vaovao amin'izao matinaly izao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaiko ampanajanganao hanaraka izany hatramin'ny farany. Entsika manomboka ny vaovao amin'izao matinaly izao dia ny resaka politika sy ny raharam-pirenena izay mandalo nisy ny taratasy misokatra izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ihany koa androany ho an'ny fianakaviam-be ny vondrona Europeana manoloana ny tokony hijerena akaiky ny momba ny raharam-pirenena eto an-toerana. Anisany misongadina agnatin'izany taratasy misokatra izany ohatra ny momba ny fahavonona ny filoha teo aloha iroso amin'ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana fa eo ihany koa ny firesahany manokana ny momba ny lay fifidianana fitsapakevim-bahoaka izay kasain'ny fitondrana ankehitriny tanterahana miara-dalana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao. Hoarantsika ny votoatiny izay taratasy misokatra izay. Taratasy misokatra avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Araka ny efa fantatrareo, niatrika fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara vao tsy ela akory izay. Nabe aza ny tsy fahatomombanana sy ny osika fa mily viliana ny safidin'ny mpifidy nanaiky ny voka-pifidiananao ho fitandrona ny filaminana sy ny hoavin'ny firoborobon'ny firenena malagasy. Efa ela njaliana ny vahoaka malagasy noho ny adila politika misy tonga ny fotoana tokony amelan'ny mpanao politika ny ambopony fa ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny tokony ho banjininy. Tawarinina nekeko ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena efa manangasanga koa ankehitriny ny fifidianana député. Mino aho fa ny vinako sy ny antoko tariko dia ho afaka madika pejy amin'ny toetra raha mbola marefo eto amin'ny firenena amin'ny fanombohana ametrahana fandraisana anjarany rehetra isin'ny ny filaminana demokratika. Noho izany, tapa-kevitra izahay fa handray anjara amin'ny fifidianana député ho avy io ary manantena fa ametraka ny fahatokisany amiko sy ny antoko tariko ny mpifidy malagasy ho amin'ny fanatsarana ny fiainany ho avy. Kivy anefa fa tsy vonina ny ametraka filaminana ka handraisan'ny rehetra anjara amin'izany ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra ankehitriny. Ny faharefona sy ny herisetra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana dia vokatry ny fanilikiliana politika. Manapatra ny fahefana eo am-pelatana ny mpitondra mpandresy ary tsy misokatra amin'ny ankolafin-kevitra hafa. Zava-doza anefa izany fihetsiky ny mpitondra izany satria tsy mihaino ny hevitra sy feo hafa avy amina olona antapitrisany. Ny demokrasia dia mitaky filaminana, ny filaminana dia mila fifanatonana ary ny fifanatonana dia mitaky fifampiresahana. Efimbetsaka no nangataka fihaonana tamin'ny praiminisitra sy ny filoham-pirenena nefa mbola tsy misy valiny izany hatramin'izao. Ny fangatahako fihaonana voalohany tamin'izy ireo dia tamin'ny 17 Janoary 2022. Izany hoe efa 3 volana izao tsy nahazo valiny aho ny ho amin'izay fihaonana izay. Everiko fa mitovy hevitra amiko ianareo fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsara ho an'i Madagasikara ny isin'ny fampihavanam-pirenena ampilaminana raha ekena izay fahavononako ifanantona izay ary raha misy ny fihaonana alamina sy omanina. Fanampin'izany, ny fitondram-panjakana vaovao dia mikatona tanteraka amiko sy ny antoko tariko. Tsy vitan'izay fa manapatra fahefana koa izy ireo amin'ny fanakatsakanana ny fandraharahana ataoko tsy hiodina. Manokana amin'izany, sakanan'izy ireo ny zoko ampiasa ny serana tsambony Toamasina ka miteraka fatiatoka be ho ahy izany toe-javatra izany. Ary ny tsikely indrindra, tsy isian'ny fifanantonana sy ny fifanarahana eto dia mandeha ilany tontolo politika ankehitriny. Ambonin'izany, andro vitsivitsy izay no nanambara ny filoha fa hatao miaraka ny fanovana ny lalam-panorenana sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tsy ara-dalàna ary mampanahy amin'ny fifandanjahan-kery marefo eto amin'ny firenena. Tsy mety ary tsy azo ekena ny fanovana ny fitsipiky ny lalao amin'ny fifidianana izay efa atombotra ny fanatanterahana azy. Izany dia mitarika ny mpitsara lalao hiandany amin'ny ekipa iray amin'ny fisasahan'ny lalao baolina kitra iray. Mino aho fa miray hevitra amiko ianareo fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tokony ho aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka vao ho tanterahana ny fitsapakevim-bahoaka fikitiana ny lalàna ary tokony tsy hisy ahilika ireo antoko lehibe eto amin'ny firenena mandritra izany. Eto am-pamaranana, mampanahy ny tontolo politika misy ankehitriny. Marefo ny filaminana eto Madagasikara nefa matahotra aho fa ny fanohizan'ny mpitondra mpanapatra fahefana sy ny tsy fisian'ny finiavana amin'izy ireo dia ampitombo izany faharefon'ny filaminana izany ka mety hiteraka korontana.
manjaka ny kolokolo sy ny fitazonana tsy ara-drariny izay ao anatin'ny fanaovana valifaty politika, izany ihany koa dia miteraka fahantrana lalina eto amin'ny firenena. Efa niezaka nanao dingana voalohany ny tenako fioarana izay ady la politika sakana ho amin'ny fivoaran'ny firenena izay. Voafetra ihany anefa izany ezaka efa natao izany satria ireo mpitondra amin'ny ankapobeny dia tsy te hiara-iasa amin'ny mpanohitra. Noho izany, miantso hetsika diplomatika aho isian'ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra. Mino aho fa tokony hanana ny anjara toerany avokoa ny malagasy rehetra amin'ny hoavin'ity nosy ity, ary manantena aho fa hanaiky izany ianareo fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hananganana demokrasia andraisan'ny rehetra anjara mitombona sy ao anaty filaminana. Natao teto Antananarivo ny 20 aprily 2022. Manao siny izany ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa mandeha ny fitetezam-paritra ataon'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara izay entina ametrahana sy anolorana amin'ny fomba ofisialy anireo kandida izay natolotry ny Team K25 ufidigna usulmbavambahoaka anisany distrika izay notsidian'ny delegaziona Rodoben'ny Panangana niany ny distrika ny Ambatolampy izay nanolorana ny candidat avy amin'ny Team K25 ufidina usulmbavambahoaka any antoerana fa ankoatrany izay dia nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny fanazavagna momba ny atao hoe politika izay natao tamin'ny izany lanonana sy fionana tany Ambatolampy izany. Tena toerana nanaraka ny zavanisy Germain Omenjanahary sy Mathieu Prince mitatitra ny andindininy. Ny tonga miaraka no fanombohana ny distrika ny Ambatolampy indray no notsidia ny delegaziona ny Rodoben'ny Panangana androany. Fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida izay atolotry ny Team K25 ao amin'ity distrika ity amin'izao fifidianana usulmbavambahoaka izao. Talohan'ny nitafana tamin'ireo vahoaka tao an-tampon-tanana ny Ambatolampy dia tsy nandalovan'ny filoham-panorona ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tao amin'ny tanàna ny Behenjy. Ny fanakalo hevitra tamin'ireo mponina raha io ihany koa ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny. Taorian'io dia niazo avy hatrany ny tanàna ny Ambatolampy ny delegaziona izay notarian'ny filoham-panorona ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ireto. Raha tsisy mifampatokisana tsy handeha mihitsy ny asa rehetra indrindra fa ny tantsaha rehefa matoky izy hoe zao ny eo dia zay ny azy tsy mba mivadibadika izany izy. Dia ireo parlementaire reo nandraisana lahatra bakany Bruxelles raha amin'ny zareo Europiana, zareo Japonais na zareo Amerikana hoe rehetra zay manana zareo nareo makana fianareo telolo ty. Ty zao Antsina be voalohany Michel nareo zany. Dia ty zao Petafo votany zay. Tareo diaty zany zao Atsambadikatsa Tamfotsy. Dia izy ty ndray zao arian'le Mangatsikely Maroelina fa misy 5 amby 100 amin'ireo kandidatsika. Reo zany rehefa milaza hoe mahasoana Ambatolampy le olona tokony atao mihitsy zay mba hatsara ny fiainan'ny lo. Dia reo ndray mifidy, reo ndray manapa-kevitra, reo ndray miombona am'le zavatra ho lanina fa tsy olona anankiray. Amola vola sy andany zay lalàna atao. Fa hitantsika fa mahasoa zay ny lalànandreo. Mandaigny reo raha lazay vitako ny lalana. Mandaigny reo. Fa zay fotony hoe reo zany irahinindreo Rodoben'ny Panangana anangana firenena vanintsika. Zavatra takiko voalohany indrindra dia hampianatra ny zanaka aloha. Satria hitako amin'izao fotoana zao misy paikady any ambadibadika any hevitra ratsy tsy hampianatra ny zanaka malagasy tsony dia lasa bado. Zany firenena bado zany zava-doza indrindra. Nanamafy kosa ny kandida Gaby Ratsimanavaka izay mitondra ny laharana fahenina ao anatin'ny bileta tokana amin'izao fifidianana usulmbavambahoaka izao ao amin'ity distrika ny Ambatolampy ity fa tsy usulmbavambahoaka mpanangatanana fotsiny ny tenany rehefa tonga eny amin'ny lapany Tsimbazaza satria efa nisy ny fampiofanana izay nomena ka ifaharana ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka. Tsara moa ny manamarika fa niaraka nanotrona ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ity kandida izay atolotry ny Team K25 ity, ny kandida avy ao amin'ny distrika ny Antsirabe voalohany, ny kandida ao Antanifotsy, ny kandida
ao Faratsio ary ny kandida avy any Betafo. Fa ankoatra ny distrika ny Ambatolampy moa dia nandalova ny delegasion ny Rodobe ny Mpanangana ihany koa ito amin'ny distrika ny Ambomandroso sy ny distrika ny Sambaina tamin'ity andro niany ity. Amaray mantsana no anarahantsika misimisy kokoa ny andindininy sy ny antsipriany momba ireo fitsidiana izay natao tany amin'ireo distrika voalaza teo roa ireo. Fa lafim-baovao mbola mandidina n'izay resaka raharam-pirenena izay atrany dia nanambara ny KMF Knoe niany nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety fa ankamehana ny fikarakarana ny fitsapakevim-bahoaka entina antsina ny lalam-panorenana. Ankoatra izay dia nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy manara-dalàna ny zava-misy amin'izao fotoana indrindra fa ny fanajana ny tetiandro anatanterahana n'izany lazaina fa fitsapakevim-bahoaka izany. Tamin'ny marandray teo moa dia nanatitra ny fitoriana teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana momba izay koragna izay ny KMF Knoe. Edena Elia sy Erzora Jonarvony. Nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny KMF Knoe androany. Votoato n'ity fitoriana ity ny fangatahana ny anafoanana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy anao ny fitsapakevim-bahoaka. Nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna ny fandraisana fanapa-kevitra samirery indrindra ny fandrafetana ny tetiandro anatanterahana ity fitsapakevim-bahoaka ity. Ho anay dia tsy manaraka ny tokony ho izy ny zavatra misy. Raha atao teny tsotra mandeha alohan'ny omby ny sarety. Mety tena reo porofoy dia tsotra be ny porofo. Somasa fa 7 ny volana aprily 2024 no nandray any didim-panjakana manaika ny mpifidy na hoe convocation des collèges électoraux iny ny filohan'ny république atao anatin'ny filakevitry ny ministre. Filakevitry ny ministre manokana iny dia omaly fa 4 ny volana aprily zay tsy mandagny izany fa niarana fantatsika nanao fanambarana amin'ny filohan'ny république dia tao anatin'ny fanambarana tao amin'ny filohan'ny république mbola haka ny hevitry ny RCC zareo. Androany atoandro avy nametraka fitoriana na requête en annulation du décret portant convocation des collèges électoraux teny anivon'ny RCC no ny antony PDP no resaka hoe andininy atsy andininy aroa ny fampelezan-kevitra mahakasika an'io efa mandesa ady ny antota-taratasy na ny texte mahakasika ny fanovana mbola tsy mivoaka nefa ny valim-panontaniana tsy mivoaka ny valim-panontaniana efa navoaka ny seny hoe endry ty zany zao le sarety mandeha alohan'ny omby daholo. Tsy ny fikitiana ny lalam-panorenana no olana ho iatrany ity sehatra mpanara-maso ny fiainam-pirenena ity fa ny vanim-potoana ikitiana azy. Sosikevitra narosin izy ireo araka izany ny tokony anemorana ny fotoana anatanterahana ny fanitsiana io lalam-panorenana io mba ahafahany hery-velona rehetra mifampidinika mitondra ny heviny. Tsara ny anemorana volana vitsivitsy na maninona moa na ho hery-taona mihitsy ary anio fanatsarana ny lalam-panorenana io. Inona ny antony? Tafiditra avokoa ny mpisehatra ara-politika rehetra. Ny atao hoe mpisehatra ara-politika ao anay tsy ny mpanao politika irery fa ao anatin'ny mpisehatra ara-politika ianareo mpanao gazety. Izahay aty amin'ny fiarahamonina sivily izay misehatra momba ny resaka gouvernance politique. Mariana fa tokony hanomboka rahampitso ny fampelezan-kevitra ho an'ny fitsapakevim-bahoaka izany hoe 30 andro mialohan'ilay fitsapakevim-bahoaka ny 17 Mey. Atreto anefa tsy mbola fantatry ny vahoaka ilay hevitra ho ampelezana ary tsy mbola namoaka didy ihany koa ny teo anivy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fa manoloana izay firosoana ho amin'ny fitsapakevim-bahoaka eritreretin'ny fitondrana ho tanterahana izay dia maro ireo fiarahamonim-pirenena na ny sehatra maro samihafa no naneho hevitra tamin'ny izany. Ho an'ny safidy manokana izay sehatra mpanara-maso ny fiainam-pirenena dia ampisavorivory ny saim-bahoaka ho izy ireo ny fisian'ny fitsapakevim-bahoaka tanterahana ao anatiny tsy fanajana ny lalàna toy izao
mitranga eto Madagasikara izao. Nambaran'izy ireo fa betsaka ihany koa ny tsikera izay nandesiny ho fanoherana n'izay zavatra mitranga eto amin'ny firenena izay. Anisan'ireny ohatra ny tsy fisian'ny fakana ny hevitra ireo avy any anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpisehatra tokony hagnano an'izany nataony fitondrana. Fa ankoatra izay dia nilaza ihany koa ny safidy fa misy ny tsy fanajana ny feptaona didin'ny lalàna ampiantsoana ny olom-pirenena jiaby hanao an'izany fitsapakevim-bahoaka izany. Ao anatin'ny fikoropahana tanteraka araka izany no anatanterahana io everina ho fitsapakevim-bahoaka io hoiatrany ny safidy. Mbola Edena Eliasy Erzora Jonarvony no mitatitra izay vaovao izay. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny sehatra anaraha-maso ny fifidianana na ny safidy manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana. Tsy araka ny lalàna ny fampiatsona sahady ny olona anao ny fitsapakevim-bahoaka. Fanapa-kevitra izay tsy niarahana ny dinika akory tamin'ireo mpisehatra ara-politika indrindra fa ireo mpisehatra eo anivon'ny ny fifidianana. Nanomboka tamin'izao mandray tsika niresaka nyity le hoe fitsapakevim-bahoaka ity dia namoaka sahady zany ny safidy ny fomba fijeriny mahakasika ny fanomanana sy ny fanatanterahana an'ilay fitsapakevim-bahoaka. Ny zavatra hita zany dia maromaro ireo singa izay efa natao teo amin'ny fifidianana teo aloha nefa tsy narahana tamin'ity fifidianana amin'ity fitsapakevim-bahoaka ity. Ny zavatra resanay dia hoe ny saim-bahoaka no azo antoka fa hikorotana. Izay zany ny azo antoka hoe raha araka ny lalàna teo aloha tsy fantatro moa na izay no arahana na iovandray koa ny mosti ny fotoana natanterahana fampelezan-kevitra satria raha isaitsika ilay 30 andro dia manomboka rapitso ny fampelezan-kevitra mahakasika ny fitsapakevim-bahoaka. Hatramin'izao nefa nitsika mbola tsy mahafantatra hoe inona ilay zavatra hovidiana. Nitondran'izy ireo tsikera manokana ihany koa ny fomba fiasan'ny seni izay vao maika manomevana ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izany. Hita taratra ankehitriny ny fikoropahan'ny seni manoloana ny fikarakarana ny fitsapakevim-bahoaka. Tsy nanao fanambarana manokana ny amin'ny ahafahana manatanteraka miaraka ireo fifidianana roa ireo izy. Fa avy hatrany dia nanomboka ny asan'ny fanaraka amin'izany. Ohatra ny akitsapaka izay nitoto saina omaly teny amin'ny seni nanisana mikasika fitsanjarana ny anjara fitenenana ao amin'ny ainao manjery mpanjakana. Iaraha mahalala nefa fa tsy mbola mivoaka ilay volavolan-dala-panorenana ho laniana ary tsy mbola tafatsangana ny komety mpanoana ny eny sy ny tsia. Araka ny andininy faraka amin'ny 10 ao amin'ny lalam-pifidianana laharana 70 sy 10 tsipika 40 dia tokony misy ny fakakevitra any amin'ny seni mialohan'ny andraisana fanapa-kevitra momba ny daty mikasika izany. Nodidihana tamin'ny filakevitra minisitra avy hatrany nefa ny daty anaovana ny fitsapakevim-bahoaka ary tsy hita taratra ny fisian'ny fakakevitra natao sy ny tolo-kevitra avy amin'ny seni mahakasika izany. Androany no nanao io fanambarana io ny sehatra anaraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia farimbonana tetsy amin'ny foiben'izy ireo Ambatonakanga. Eo amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemagna efa haintsika jiaby fa mirongatra tato ato izay ny resaka tsy fandriam-pahalemagna ny alabotry toy ny vakitrano sy ny fanendahana izany. Ateo anelanelan'ny 27 ka hatramin'ny 12 nyity volana aprily ity dia nisy ny vokatra avy eo amin'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny polisy pirenena ao satria dia 7 no voasambotra tamin'izay resaka izay. Antsiprian'izay tateriny Jessica Miray. Enina lano voasambotra ny polisy ny boriboritany fa 7 tamin'ny alakamisy fa 12 ny volana aprily sy ny zoma fa 9 ny volana aprily 20 sy 20. Teny amin'ny faritra 67 hektara sy ny manodidina no ny resaka aripao sy alabotry. Nanao ny fisafona fanaony ny polisy no nahasambora ny reto olon-dratsy ireto. Ny roa tamin'izy enina mirahalahy ireo dia voasambotra ny alakamisy alina izay fantatra fa nanendaka tovovavy iray ka lasan'izy ireo tamin'izany ny finday sy ny vola mitentana 2 sy R1,00 teny akaiky ny FDC 67 hektara teny. Ny 3 lahy kosa dia nanendaka ka rehefa nahazo izay nalainy dia samy nizara lalana avy eo. Voasambotra ihany anefa ny iray tamin'ireo ka io indray no nanory ny ambiny rehetra ny zoma fa 20 ny volana aprily. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa efa nangalatra tamina trano iray teny akaiky ny Bonarabe teny
izy ireo ary azony tamin'izany ny kojakojan-dakozia maro samihafa ny aiky ny eloka vita rehetra ireto mpangalatra ireto. Fa lehilahy iray hafa kosa no voasambotra ny polisy miasa eny Itaosy no niresaka vakitrano teny Antsahamasina Itaosy tamin'ny 12 Aprily 2024 tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro. Variana nanao fety sy lanonana tao amin'ny riana ambony ny tompotrano ka dia teo no nararotany ity mpangalatra ity nisokirana ny varavarakely kanefa dia tsikaritry ny iray mpianakaviana tao ambony. Niantso fokon'olona avy hatrany ity farany ka vetivety dia nitangorona ny olona ary tsy afa-nitsoaka intsony ilay mpangalatra. Noraisy-potsiny ary naterina teny amin'ny biron'ny polisy Itaosy izy io. Tao anatin'ny fanadihadiana natao azy dia fantatra fa olona efa ikoizana eny amin'ny faritra Itaosy sy ny manodidina iny tokoa izy. Izay lehilahy vao 20 taona monja ary efa maro ny fitoriana mahakasika azy voaray eo amin'ny polisy fa izao izy vao traty aiky izao. Kojakoja tokantrano toy ny vilany, ordinateur hatramin'ny akoho sy ny sisa no tena angalarin'izy ity rehefa mamaky trano. Fa vaovao voavoaraina ivozio io dia nisy ny famoahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny didy sy ny zavamisy momba ny fitoriana izay nataon'ireo sehatra jiaby izay nagnano izany makasika ny ilay fifidianana fitsapakevim-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 17 ny volana May ho avy izao raha ny fanazavana. Amaray moa no anarahantsika ny andindininy izay valiteny avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Fa eo amin'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia anisany kandida ilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka any amin'ny distrikany Taolagnaro Ramatoa Atala Arline nisy moa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ireo olo vitsivitsy mikambana agnatiny fikambanana maromaro maneho an'izay fanohanana n'ity kandida araiky ity izay ho arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Tonga teo anivy ny QG na ny foibe fikirakirana amin'ny fifidianana ao amin'ny fokotany Esokaka eto ambonivohitry Taolagnaro ireo fikambanana manohana ny kandida larina fahadimy Atala Arline naneho ny fanohanan'izy ireo an'ity kandida ity toy izao indrindra ny fanambarana nataon'izy ireo. Zahay izay manoloana eto zao dia vonona ny hanohana ny kandida numéro 5 noho ny antony maro. Satria ny mahavehivavy azy zany reny koa izy milasaky dia resy lahatra sy amin'ny mahavehivavy ihany fa amin'ny gn'asa rehetra zay ataony ambanivohisagny renay na dia sy mipetraka karamenagny zahay ny 20 taony tondrano zay matoa gn'olo da ny 5 mandat misy dikan'izay misy antony dia resy lahatra noho izay zahay ny fitiavany ny tambanivohitry indrindrandrindra ny mpamboly ny mpiompy Jesi misy raha tegna dra mangalaka aminazy ao avao ny social zany tena anagnany zay ny maharesy lahatra anay zay vehivavy ny association jeune miray zany dia faly manohana ny candidat numéro 5 Atala Arline satria izy koa reny ho anay mahasitonanay vehivavy azy zany hanohana azy satria mba haharegny tarainay vehivavy koa izy ary reninay zavabitany se atoro fa tena hita maso ka tianay mba hitatra izany ny raha igny. 530 zahay hanohana any Madame Arline numéro 5. Ny antony tsy manana mitsino zahay fa ingany mba ho araky ty soa hatao ay mpamboly hoala ama koa no mba hatao aminay fa tanterahana etsy anoloany ny lapantanana ny Antananarivo renivohitra agnatin'ny 3 andro nanomboka nomaly ary farana amaray ny foire Little Garden izay anaovana indrindra ny fampiratiana nireo vokatra jiaby mandidina ny fiarovana ny tontolo iainana izay ihany koa no isany nampiavaka n'ity andiany fahadimy ity raha ny fanazavana nandesiny mpikarakara rahantsika ny andindiny izay.
nanomboka ny alarobia teo ary tsy farana raha tsy ny arivany zoma izao ny etsika andiany fahadimy amin'n'ilay foire Little Garden etsy amin'ny parviana Analakely. Mampiavaka izao andiany fahadimy izao ny fanomezana lanja manokana ny fiarovana ny tontolo iainana ka hanorona hevitra momba ny fampiasana ny angovo azo avozina sy anaintanana ny olona ihany koa handray anjara sy azoto amin'ny resaka fambolena. Tokony entanana ny olona amin'ny resaka hoe énergie renouvelable sy ny resaka fambolena. Dia izay ny antony zany hoe nentananay ireo orinasa rehetrarehetra ireo hoe miaraka aminay zany hoe mandraisandrarina ao amin'ilay foire dia azavainareo dia izareo moa zany eo anetana ny olona mitondra ny vokatra izy nisan'ny lesoko koa zany tsy fahafantarana ny hoe inona ny vokatra afaka ampiasaina sady mora ampiasaina ilay izy dia eto sady misy formation mety hita eto ny antony karakarainay azy dia fanetana ny olona amin'ny resaka hoe fambolena dia hoe fampiasana ny angovo maitso ihany koa izay ny antony zany atopisian'ity foire Little Garden ity. Taloha izy ny andiny efatra voalohany dia niompana tanteraka amin'ny resaka fambolena sy ny resaka zaridaina fa amin'ity izy dia ahitantsika vokatra isan-karazany amin'ny resaka énergie renouvelable. Raha tamin'ny andiany fahaefatra natao ny taona 2012 dia manodidina ny 3,000 ny isan'ny olona tonga nitsidika. Amin'ity indray mitoraka ity no izy tsy nasiana vidim-pidirana dia antenaina ho avy 3 enina mihoatra ny olona tonga hitsidika n'izany foire mandritra ny 3 andro any tanterahana azy izany. Fa araka ny vaovao izay voarainay voazao moa dia namoaka ny valiteniny ny avy eo anivon'ny HCC na ny fitsaragna avo momba ny lalam-panorenana manoloana an'ilay mety hanatanterahana ny fitsapakevim-bahoaka amin'ity volana Mey ity. Aranao amaray ao anatin'ny fampalalam-baovao moa ny antsipriany momba an'izay. Izay koa no masaka azonay naroso taminao tamin'ity matinaly ity tatanatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao ankasitrahanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao indray ny tenako amin'ny sabotsy matinaly ho avy izao. Veloma tompoko.